Tsy latsaky ny sivy ireo olona namoy ny ainy noho ny raha fanapoizinana ara-tsakafo ny sabotsy alina teo AMBOHIMALAZA. Raha ny tarehimarika navoaka ny hôpitaly Joseph Ravangandriana Valina ampy filoha tamin'ireo oratolakandro teo dia olona sivy tamin'ireo 7 izay ndraisina tany no namoy ny ainy. Ny avy amin'ny zandarmaria pirenena eto amin'ny faritra Antananarivo moa dia nanome tarehimarika fa mahery ny folo ireo efa namoy ny ainy noho ity tranga ity. Nanambara ny teo anivon'ny zandarmaria fa misokatra ny fanadihadiana mikasika ity tranga ity izay namozana ain'olona. Efa misy anarana filoha delegasiona manokana maromaro efa miandry fanendrena eo anivon'ny ministeran'ny Fitsinjaram-pahefana hoy ny ministeran'ny Andriatsitoaina androany teny Anosikely nandritra ny fihaonana teo anivon'ny gouvernemanta sy ny loholona androany alatsinainy. Efa nanambara izany moa ny tena ny zoma teo nandritra ny fihaonana teo anivon'ny antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza. Raha ny voalazany dia miandry ny valim-pitsarana eo anivon'ny fitsarana izy ireo vao afaka mirosy amin'izany fanendrena izany manola ny fifandirana tamin'ny fifidianana bentanana farany teo. No tanterahana teny amin'ny anteneran-dololona androany alatsinainy ny fihaonana teo anivon'ny gouvernemanta sy ny loholona nandritra izany no nilazan'ny Praiministra fa misy ny fandanjalanjana ny fahaiza-manao sy ny firehana hoy izy. Sarotra hoy izy ny manendry olona sy tovy fomba fijery amin'ny fitondram-panjakana ka mety ho sakana amin'ny fanatanterahana amin'ny programan'asa. Isan'ireo mampanahirana amin'ny fanendren'ny mpitantana ambony amin'ny firenena na ireo tompon'andraikitra isa-paritra ny fitsabahan'ireo tompon'andraikitra maro samihafa indrindra eo amin'ny lafiny politika hoy ny Praiministra teny amin'ny antemeran-dololona androany alatsinainy. Ankoatra ny teny amin'ny antemeram-pirenena nahitana ireo solombavam-bahoaka nitaky ny fanendrena ireo talim-paritra mbola mitantana vonjimainga no eo an-toerana dia nitaky ihany koa ny fanendrena gouvernoura izay mbola gouvernoura vonjimainga no mitantana toy ny Anitasy, Bongolava, Atsinanana. Tapitra ho malalahady ny Cosafa Cup na ny fifidianam-boaran'ny vondrona federasiona BAOLINA KITRA aty amin'ny tapany atsimon'ny Afrika izay natao tany Afrika Atsimo. Teo amin'ny laharana faha-efatra no misy an'i Madagasikara izay resin'ny Komoro iray no aotra tamin'ny lalao fiadiana toerana ho an'ny laharana faha-telo natao Mali. I Angola no tompon-daka izany nandresin'ny Afrika Atsimo. Tao anatin'ireo taona sesy dia norobany Palanka Negra hatrany ny anaram-boninahitra. I Afrika Atsimo izany no faharoa raha fahatelo kosa i Komoro. Ny an-daharana tsy handray anjara amin'ny fifaninanana hiditra ho isan'ireo mpilalao amin'ny NBA Mathias M'Madi na ny draft NBA 2025. Nilaza moa ity mpilalao basketball malagasy ity fa noho niratra teo amin'ny tongotra nandritra ny fanazara-tena tamin'ny kloba iray tany Etazonia nahatonga azy hialan-daharana. Efa oeritaona vitsivitsy izy izao no tao Etazonia niatrika ny fanazara-tena miaraka amin'ireo kloba vaventy tao amin'ny Cleveland mba hanamorana ny fidirany amin'ny draft. Mbola afaka miverina amin'ny faninana moa izy amin'ny taona ho avy. Indray mandeha ihany moa no afaka mifaninana amin'ny draft NBA ireo tanora mpilalao basket mikasa ny lalao amin'ny NBA.